Raha-toboko lafinaritra toboko vavy manasana mpanajandray izay anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV ny adihevitra mafotaka ny anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena eny no entina amintsika eo ihany koa ny fiverenan'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny États-Unis 5 taona tao aorianan'ny krizy lava reny nisy teto amin'ny firenena ankoatr'izay ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina any amin'ny fokontany Besakoa any atsimon'ny nosy any no ny herisetra mianjady amin'izy ireo ny sehatra sosialy dia tsy adino ihany koa no mitondra anazy amintsika amin'ity takariva ity mafana ny adevitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena anisan'ny mandeny mety irisiny irosony solombavam-bahoaka ao anatin'ilay antsoina hoe latsambato-pitokisana ho an'ny gouvernemanta vola ravavy no nanangona ny vaovao misara ny Tsirakoto Arsan. Nikonkonina firosona amin'ny latsabato-pitokisana na ny mention de censure ho an'ny gouvernemanta ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena raha ny feonandeha teo anivon'ny anteny mera-pirenena androany. Anisany voasoratra tamin'ny fandaram-potoana ny solombavam-bahoaka ny maraina teo ny fanaovan'ny voameran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny voameran'ny arena stratéjika tatitra mahakasika ny famolavolana tolo-pe-kevitra momba ny ady atao amin'ny fitrandranana tsara-dalàna ny arena voajanahary. Tsy naharitra ela nefa fivoriana azon'ny be sy marina trean'io fa nivadika avy hatrany ny fivoriana mihidy. Ary anisan'ny hevitra nivoaka tao anatin'ny fivoriana mihidy io ny firosoana amin'ny latsabato-pitokisana. Tamin'ny fanadihadiana izay natao dia ny tsy fanatanterahany fahefanam-panatanteraka ny tolo-kevitra momba ny tsy fahandriam-pahalemana, ny mbola tsy fahazonany karatra mahasolom-bavam-bahoaka ary ny tsy fahazonany fitaovana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany, ireo no anisan'ny mampaika-peo ary mampimaimenina ny solom-bavam-bahoaka. Tsy mbola nisy kosa rehefa ny fanapa-kevitra ofisialy nondraisin'ny solom-bavam-bahoaka tamin'ity androany ity. Isy ny fivoriana lehibe tanterahan'ny solom-bavam-bahoaka ny talata 2 jona ho avy izao ary andrasana amin'ny tena fanapa-kevitra ny parlementaire.